Alleloia, alleloia. Miarabantsika amin'izao andro arivany andro voalohany amin'ny volana May 2024 izao. Ary faly mbola manolotra an'izao hanina saza zao mba hohanina saza tokoa eo amin'ny fiainanao. Araka ny efa nambara teo moa dia ity volana ity dia volan'ny fahendrena, volan'ny fahendrena. Ary hijery akaikitsika ny hoe amin'ity anandro ity hoe avaiza moa ny fahendrena. Ary ny lohateny androany izay zaraiko aminao dia hoe ny iray izay manome. Amen. Jerentsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesianina 1:17 hoe mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompontsika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara. Vaovao tsara ho anao ny fanombohan'ity volana May ity. Ny fahendrena dia tsy tendrombohitra be sarotra ekarina akory fa fanomezana avy any amin'ilay rainao. Ilay rainao be voninahitra dia te-hanomeanao fahendrena. Miandry ianao hangataka aminy fotsiny an'izy. Tsy hoe no niezaka ataonao akory na nitraikefanao no azahoanao fahendrena na koa hoe zavatra mila sehonao, tsia. Androany sokafo fotsiny molotra ao hangataka ilay fanomezana avy any amin'ilay rainao dia raiso ny anjaranao. Jerentsika ny ohatra ray ao amin'ny Baiboly, i Salomona. Salomona dia 20 taona monja dia tafasandratra ho mpanjakan'Israely tamin'izany. Tsy nanana traikefa mihitsy izy anefa na koa hoe nanana ny fomba fijoron'ny rainy Davida. Kanefa rehefa nanontany azy Andriamanitra hoe angatao izay tianao dia nangataka fahendrena izy. Dia nomen'Andriamanitra fahendrena izy ary mihoatra ny zavatra nangatahany ary nomeny harena sy voninahitra. Hitantsika izany tantara izany ao amin'ny mpanjaka voalohany 7:1-5 Ahoana no ampiaranao an'izany tenin'Andriamanitra izany androany? Alohan'ny fanapahan-kevitra rehetra ho raisinao na kely io na be dia mivavah mangina amin'ny Tompo hoe ray io omeo fahendrenao momba n'ity zavatra ity. Dia mandro ianao ampatokina dia ho hitanao izany hoe Andriamanitra rainao mamaly vavaka izany. Alleloia. Hivavaka isika. Raiko be voninahitra asandratro aminao ny tanako androany. Mino fa ny fahendrena dia avy aminao. Omeo ahy ny fanahy ny fahendrena androany ray io. Araisiko ampinono izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Tahian'Andriamanitra indrindra ianao raha nahakasika anao izay teny foy izay dia mba zarao amin'ny namanao amin'ny havanao dia manome fotoananao rapitso amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy. Tahian'Andriamanitra ianao Dr. Rina Telesoriana.